vovonana firaisan-kina ivoaka amin'ny herinandro avy io ny listr'ireo candidat député. Toekarena niemitra amin'ny lafiny rehetra ny firenena hoy Dr Inias Randriamanzafy. Fantrana iana amin'ny Malagasy valifatin'ny candidat tamin'ireo fampanantenany. Sabotsy fa 7 volana martsa taona 2024 miarabanao tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny MBS ary manasanao ampanajana sy ampitiavana ara-dalàna aminay hatramin'ny fivarany. Toy ny mahazatra dia ny vaovao politika avy hatrany ny boatsika ny fampahalalam-baovao tapabolana mialohan'ny fametrahana ny taratasy firotsako fidiana ho an'ny fifidianana solombavambahoaka mbola tsy fantatra hatreto nisan'ny solombavambahoaka ho fidiana sy nisan'ny distrika. Manoloana izany dia manao antsoavo ny amoana didim-panjakana mazava momba ny fizotry ny fifidianana deputé izay atao amin'ny volana May avy izao ny avy amin'ny vovonana firaisan-kina. Miantso ihany koa amin'ny fampitsarana ireo tsy fanarahan-dalàna hita maro atao akatoky ny fifidianana amin'izao. Ambom-piona ny vovonana firaisan-kina sy ny mpikatroka timy boriboritany faharoa androany tetsy ampandrana nanatrika ity fotoan-dehibe ity ihany koa ny filohan'ny antoko politika madio sy ny antoko politika tsara tafiny ary ireo antoko politika rehetra mivondrona ao anatin'ity vovonana ity. Teny toerana ihany koa Iasin'Andriamalala sy Manoro Andriamalala mitatra izay vaovao izay. Misy ambadika maloto ataon'ny mpitondra malona ny tsy famohan'izy ireo didy amandalana mirakitra ny antsipriany momba ny fifidianana solombavambahoaka tapabolana mialohan'ny fametrahana ireo atota taratasy filatsahako fidiana. Tsy fantatra mazava treto nisan'ny distrika sy nisan'ny kandidat tokony hofidiana isaky ny distrika. Anisa zany tsy fanantarana sy pakipaika politika ataon'ireo zany ny tsy mbola fahamoahana ireo didim-panjakana manazava amin'ny antsipriany tiasika ny fifidianana izay ho solombavambahoaka atao amin'ny 2020 May ho avy zao. Averiko tsara indray zay satria be da be aminareo tsy mahalala an'izy. Anisan'izany tsy fandarahan-dalàna sy pakipaika politika maloto ataon'ny fitondràna ankehitriny zany ny tsy mbola fahamoahana ny didim-panjakana manazava amin'ny antsipriany tiasika ny fifidianana solombavambahoaka atao amin'ny 2020 ny volana May zao. Mbola misy pitsipitsy no ahoana ny fomba hifidianana fifidianana ny solombavambahoaka firy ny isan'ny solombavambahoaka marina hofidiana ary ireo circonscription na district reo ve tirin'ireo no izy misy pakipaika aty efa fantatra zareo miloha fa tsy ampahatarina antsika minona reo fa misy zany matoa milaza zany maheno aho mahita noho izany zany ianareo député zay fa député am'izao fotoana zao aza manantena reo fa hitovy io am'izao roa herinandro mialohan'ny fametrahana ny atota taratasy filatsahako hofidiana dia tsy mbola fantatra ny isan'ny député hofidiana, tsy mbola fantatra ny fampifidianana ary tsy mbola fantatra ny fomba fifidianan'ireo député reo. Moa izy reo ataony le hoe anankiray dia zay majorité zay manana liste reo natao sa atao mitokana mihitsy hoe zaraina reo ny député amin'ny toerana anankiray. Fantatra reo ve zany? Matoa milaza zany zareo mpiarakara reo milaza satria nahoana mirahina amintsika reo no zany aza matahotra reo fa manana namana koatsika. Dia miantso anareo ary sy misaotra anareo sahady mampafantatra anay izany. Tena mirahina amintsika reo. Misy dia misy mandray an'ilay lazain'ny pasteur teo le mihevitra fa hoe zay dia mitorony zavamarina nefa zavatra fa ny any ampadika. Fa misy tena milaza ny zavamarina hoe ianareo dia ho arebirebin'ireo fotsiny fa izy efa malala sady efa ela milaza hoe zao no ataontsika boriboritany zao, zao no ataontsika zao, fa tsy nampahafantarina anareo zany fa fotoana farany mba tsy ahafahanareo miomana. Zay ny zava-misy am'izao roa herinandro mialohan'ny fametrahana ny atota taratasy filatsahako hofidiana zao dia mbola tsy fantatra nisan'ny député hofidiana firy marina ary tovy amin'le teo aloha ve raika amin'ny 50 sa hitombo. Tsy mbola fantatra ihany koa ny fampifidianana ary tsy mbola fantatra ihany koa ny fomba fifidianana ireo député reo. Asa na tsy fahaizana na fanahinina no mahatonga izany fa tena mampiseho ny tsy famatorana sy ny kitotoa ataon'ny fitondrana misy amin'izao fotoana zao. Ny teny an'izany aminareo zao aho satria ny atsika hoeninareo ny
manaraka efa vitanay any kastina rehetrarehetra asana tsy faizana hoe aminareo na falahinina no mahatonga izany. tompona andraikitra voalohany amin'izay zavatra hitranga eto Madagasikara araka izany ireo tompona andraikitra rehetra mikirakira ny fifidianana miantso ny ampitsarana avetrany ny fampiasana ny fahefam-panjakana ny olo-panjakana ary ny fitaovam-panjakana ihany koa ny vovonana firaisan-kina. Akoatr'izany dia efa hitatsika ny fampiantanana ataon'ireo fitondràna tsy manjary reo amin'ny fampiasana ny fahefam-panjakana ny olo-panjakana ary ny fitaovam-panjakana manao fifidianana manao fampielezan-kevitra sahady manomboka any amin'ny ministre ka hatrany amin'ny chef fokontany dia betsaka ny tsy manaja ny neutralité na ny tsy fiandaniana ara-politika izay voalaza ny lalàna milaza hoe oka naja mandrakariva ny neutralité tsy fiandaniana zay nge tomatonga lazany zany mahay an'io zay fa tsy hoe ampianarinareo zany mahay lavitra nonareo zay ary kinga lavitra nonareo. Roa herinandro sisa dia alefa reo atota taratasy milaza hoe ianao zany a dia vonona nilatsaka ary natolotry ny vondrona firaisan-kina ho lasany iny ka nefa mbola tsy mazava amintsika ny didy amandalana na ny didy mpanjakana mazava amin'ny atsiprieny kiasika ny fifidianana zay hosolom-bavabaoka. Akoatran'izany hoa ditatsika koa ny fandikan-dalàna ataon'izy ireo aiza avenao ministre dia efa mandeha sahady manao propagandy pré-campagne aiza avenao chef fokontany a reny a fa efa mpanjakana ny reny chef fokontany a dia efa hoe tsy maintsy mahazo signature ny chef fokontany dia ny maire zay vao mandeha tsy fanarahan-dalàna zany na izy milaza mahay eo na izy milaza mahay zay ko mahay fa tsy nareo rery. Betsaka ihany koa reo mpifidy izay mitaraina fa tsy afaka manara-maso ny anarany any amin'ny listy ny mpifidy satria tsy mbola tonga any amin'ny fokontany misy azy avy reo a hatramin'izao ny listy mpifidy a zay nofaranana tamin'ny vojomaitra tamin'ny 15 volana febroary lasa teo mbola tsy tonga any satria na rehefa taxi brosy on dia adin'le chauffeur ao anatin'le boîte losy noho izany kototo be fa miomanany amin'izany tsika antanina fa ahoana mbola tsy tokany aminareo ihany le izy dia nanatona andreo hoe mbola miandry fa mbola tsy voarainy ety a lay lisy mpifidy a avy nifaranana tamin'ny 15 volana febroary teo fa nampitondraina taxi brosy no tsy fampininy vola eto manana nga zany an'ny mpifidy dia adin'le chauffeur dia natsona le chauffeur any aminareo aty aminay mbola ao anatin'le ala fa diniko atetiko any lefa avy eo matoa mahaino an'izany za mahaino an'izany misy eo tena loza koa manao antsoava aminareo ankehitriny amin'ny anarany vondrona firaisan-kina mba amoana aingana dia aingana ireo didy mpanjakana manazava ny fizotra ny fifidianana député zay ho atao amin'ny 20 ny volana meo avy zao. Manao antsoava aminareo ihany koa aho ny ampitsarana ireo milaza fampitondra fanjakana saritsarindreo tsika tsy manaiky andreo satria tsika laza hoe mitsipaka tanteraka le fifidianana tamin'ny 29 volana novambra ary mitsipaka ihany koa ny voka-pifidianana iny noho izany a zay mikarakara sy mikirakira ny fifidianana ho avy eo dia responsabilité ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Manao antsoabo aho i aminareo mba hampitsahatra ny fampiasana ny fitaovam-panjakana ny olo-panjakana ny volam-panjakana ary ny fahefam-panjakana tena ampiasaindreo izy solondro daholo zay tia solondro sy fokontany reo mba manohatra ihany ny olona ka afaka manohatra mibasy ny eo ampelantanany vereo maramilo ataondrareo fitaovana ary ianareo koa mpitandro filaminana mba enoy ny feoferitrretanareo olona nianatra sy mahalala ny tokony atao ianareo dia miantso anareo moramora izay ampanajana mba fantatrareo le izy dia mbola miantso anareo ihany koa amin'ny alalany
vondrona firaisan-kina mba hampitsarana miaraka amin'ny vava ny fanerena sy ny fampiasana reo mpanjakana satria fampitahorana mahazo azy reo fandrahonana raha tsy mandeha anao a affecté raha tsy zany ianao zao no mahazo anao de lasa anao manao fampilezekevitra tsy fidiny fa misy de misy tokoa aloha reo olona tena mamaly fa de miantra aminy rehefa avy eo reo le karazany sazy na fampiororono na de eo ary zany a de eritsika miresaka araka ny tenin'ny pasteur teo mino fotsiny ihany fa tsy maintsy andresitsika ary tsy atahotra mihitsy tsika fa zao tsika fa tena ijoro zao tsika fa tena hosay satria isaka ny district isaka ny boribory tany de tsy maintsy hitrangy zay fa de olazainay aminareo ndray ara hoe inaby ny tokony ataotsika ary ahoana ny fizotrany eny amin'ny boribory tany a na eny amin'ireny district reny ady no atrehana ary tsy moramora ny akany maro anisa eny anivony anteny mera-pirenena ny firaisan-kina no hery hoy ny tolo ka tena ilaina izay firaisan-kina izay mbola nanamafy ny antso ireo antoko politika hafa irahina anatevina ny vovonana firaisan-kina ihany koa ny filomarika ravaramanana raha tsy miray iny sika tsy hatateraka ny fangalana ndray hoe Madagasikara any malagasy tena vonina ary tena say ary manana fatokisana be da be mima fa ho azo sika io raha miray iny tsika ary ho azo sika io raha ho anatytsika le finony raha ho anatytsika ny finony aza matahotra mafy sy sahirana ankehitriny manjoa andreo vehivavy amin'ny fankalazana ny andro omaly tena ontsa mihitsy mahita andrareo ka dia azakivy anareo vehivavy azakivy anareo a fa mafisatrany a ny firaisan-kina zay nananareo mila anareo ny firenena mila anareo ny fanavotana anty Madagasikara ity zava-dehibe ny fiarahana toy izao satria manamafy ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina ary manaprofo fa marina sy mijorony hoe atoko matanjaka reo atoko mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina de ao zany ny tiako Madagasikara ao zany ny prositeny ao zany ny SVM ao zany ny tsaratafina ao zany ny antoko politika madio defa nanomana ny kabako zao no ataoko tena tsaratafina ny tiako Madagasikara ny prositeny ary ny SVM fa atoko politika madio de ovakotrysika lehibe ny antoko politika pitarika an'ireo vahoaka mba hampiseho fietsika mendrika azo laitahaka azo tsara tafina aoko sika hampiseho an'izay fietsika zay mba ho mendrika satria zay ataony mpitarika any tsy maintsy ataon'ireo olon'ireo koa dia engane atanjaka zany firaisan-kina zany manerana ny Madagasikara anoloana ny zava-misy ankehitriny zay mitondra ny firenena malagasy ho any amin'ny fahantrano sy ny fanapotehana tanteraka ny Madagasikara de tsy maintsy mandray andraikitra isika azahoana ny fahefana tsy maintsy manao zay azo atao rehetra sika azahoana ny fahafana anyvatsika zao fitondrana tsy manambiny zao tsy mitondra amin'ny fiadana mivoaka malagasy zao koa miantso anareo aoko tsika rahina tsara fomba sy lalana iray azahoantsika mahazo fahefana ka ampitsarana izao fampijaliana ny malagasy zao ny amerenana ny Madagasikara ho an'ny malagasy ny azahoantsika ny maro anisa eny anivony antemy mera-pirenena zava-dehibe zany enonareo tsara fomba sy lalana iray azahoantsika mahazo fahefana ka ampitsarana izao fampijaliana manjony malagasy zao sy amerenana ny Madagasikara ho an'ny malagasy ny fahazahoantsika ny maro anisa eny anivony anteny mera-pirenena tsaro zay teniko zay noho izany de zava-dehibe ho an'ny firenena sy ny voaka malagasy ny fifidianana solombavam-bahoaka atao amin'ny 8 amby 20 ny volana May ho avy zao io
tsy maintsy sa isika, tsy maintsy manamafy firaisankina isika, vonona sa isika zany a hiatrika ny fifidianana député amin'ny fasivy amby roapolo ny volana mai ho avy zao. Tsy maintsy sa isika sy vonona satria izao fitondrano zao dia tsy maintsy hainoy ny fahazarany ratsiny amin'ny paika politika fanaony hatramin'izay amin'ny famadiana safidy-bahoaka mioanany amin'izany keo isika fa sa kotsy ika nefany satria mirahina ny firaisankina ny hoe tena sa itsika tsy matavatra an'izany tsika vo sa itsika. Nanatrika ity fotoana ity ihany koa moa iparaina Auguste filohany antoko politika Tsaratafa Kotoarisoa filohany antoko politika Madio ary ny solitena andreo antoko hafa mivondrona ao anatin'ny vovonana firaisankina. Iatrika ady isika ko miantso hatrany firaisankina efa naseho tamin'ny tolona niarana tamin'ny vondrony kandida ny filohany antoko Tsaratafa na androany izay nitodika manokana tamin'ny vahoaka malagasy. Mila anao ijoro aneo firaisankina i Madagasikara ankehitriny ho fanarenana sy ho fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy hoy nambarany ity mpanao politika ity Germaine Menjanary sy Tahiriny Aina. Ufanavutana any Madagasikara sy ufanoizana ntolona efa natomboka teto no nahatonga ireo antoko politika dimy mivondrona ao amin'ny firaisankina nanapa-kevitra fa iroso amin'ny fifidianana osolombavambahoaka hoy ny filohany antoko Tsaratafa parainy Auguste. Adidy-goavana no miandry ny olo-pirenena rehetra izay efa niara-nientana sy naneo firaisankina nanohitra ireo tsy fanarandalana tamin'ny saritsary-pifidianana filoham-pirenena teo iny hoy ny nambarany no mafisy ny arak'izany fa amin'ny herinandro avy io no ivoaka ny listr'ireo kandida tokana atolotry ny vondrona politika firaisankina ho an'ireo distrika 700 manerana any Madagasikara. Fandeferana, fifampiainoana, fanetrentena ary fitiava-tanindrazana no ambony amin'izany fanendrena no raisina izany hoy ny fanazavana. Fa bazao ataoko hoe anso ataoko amin'ny HCC sy mba inona ny zavatra teneninareo anio sy fanaraha-dalàna ny ataon'ny gouvernement io. Sisy ny tenenareo sisy mivonana sy mba manao ohatra ny cour constitutionnel ny Sénégal zay sara tahafa reo dia tena ny marina tena ny lalàna tena ataosika hoe tany tan-dalàna ka izay mba anso atao aminareo fa sy mety re izao vo manomboka iloanaka satokisana inareo e zao dia fa anao ohatran'izay ka tsapa hoy parainy Auguste fa efa mitranga indray ny endrika tsy fanarandalàna mialohan'ny fifidianana eto amintsika ataony gouvernemanta mbola manao ny fomba fanaony ihany ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana atreto izany indrindra no tsy maintsy ijorontsika ho iatrany parainy Auguste. Nisy tsy fandeferana nisy tsy fanazana na laminy sara hoe misy amin'ny présenté manolotra candidat mety misy antokotena na tokanankiroa dia nifandresy lahatra teo dia nifandresy lahatra teo dia nivoaka zany le anara hoe ho atao candidat. Plateforme natao mety misy sy afa-po zahay amin'ity candidat ty fa sykity nefa ny zavatra tazo no tratrarisika dia le hoe ahoana nazahoana le majorité ka sy mesy manao an'izay koa sika zany dia eo koa moa zany zahay mpitarika dia andresy lahatra le basenay zany le olonay hoe io ny candidat sika io ny arana manoana. Dia araka efa niteneny moa dia amin'ny semaine prochaine zany mamparitaka amin'izay lanina agny amin'izay candidat voafanty le taratasy momba n'izany. Tonga niatrika ny fanolorana ofisialy ny candidat atolotry ny vondrona politika firaisankina ao amin'ny boriboritany faharoa moa ny tena ny androany ka nitondra ireo fanamariana sy afatra ho an'ny vahoaka malagasy io.
Stanislas Randrianarysona irasitany solombambahoaka Ampernas no candidat voafidy salotra ny anarany vovonana firaisan-kina ao amin'ny boriboritany faharoa amin'ny fifidianana solombambahoaka izay atao amin'ny volana May ho avy izao. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany moa ny tenany. Fanadiadiana ataony Asin'Andriamalala sy Mano Randriamalala. Ny solombavambahoaka mbola Pernasa Stanislas Randrianarysona na Rastany no isalotra ny anarany vovonana firaisan-kina amin'ny fifidianana solombavambahoaka ao anatin'ny boriboritany faharoa. Samy nampandefitra ny ambopony ireo antoko politika anaty vovonana firaisan-kina fa ny fitiavan-tanindrazana ny mpanjinina ka tapaka izany fa i Rastany no atolotra izy ireo amin'ny fifidianana solombavambahoaka ao anatin'ny boriboritany faharoa. Fa izy zany zao any faharoa nisy any EG tamin'ny tena mbola laina Rosary izy. Zay. Ty zany dia ino tsara. Raha misy miteny ano any eo zao lefa mandeha lainy zany, fosiko zany. Fa zao vao mamoaka azy. Vao maty no sy niavina isy le secrétaire général ny firaisan-kina. Dia no sy niavy. Membre du bureau politique de regroupement politique firaisan-kina. Attestant que Monsieur Rastan, le anarany foiny ny anavaka azy. Teraka tamin'izao manana karapanondro numéro zao adresse exacte zao. Et le candidat investi par le regroupement des partis politiques à Frachekina pour les élections législatives 29 mai, district Tananarivo faharoa. Azao zany. Zay. Tsy mbola fandresena akory izao hoy Rastany, mbola mila fanohanany malagasy ao anatin'ny boriboritany faharoa ao hoy ity voatsongo ho candidat ny firaisan-kina ity. Dia zao koa falotsika tsy hoe manditsy afapitabony fitenenana satria zao raha tamin'ny aminy dia hoe amin'ny section dia hoe mbola afaka aloha ny première session ny zavatra dintana voalohany fa amin'le faharoa tena izy dia le 29 mai zay ny angavikatsika mianakavy ataotsika mipoko ranga mialatsiny omo matoro tsy zay fo dia mety za mivoatelyny firaisam-pirenena ka noho zany raha sanatia misy hoe sy filasalasana kely aza misalasala tsony satria efa vita sivana tany ambony dia raha tiany tandrazany tia firaisan-kina atsika dia andao anohanany Rastany tompoko. Zay ny zavatra le amin'ny herinandro avy zao kosa no ho fantatra ny anaran'ireo candidat rehetra manerana ireo distrika 20 manerana any Madagasikara. Fa apetraka isaky ny fokontany ireo rantsana anara-maso ny fifidianana isandreo toromarika nomena ny mpikatroka time ny fotony anatratrarana ny tanjona napetraka dia ny azona ny maro anisa eny anivo ny antenimiram-pirenena ny firaisan-kina ihany no ampahomby ny tolana tomboka ho ny antoko tiako Madagasikara eny amin'ny distrika na Tsimdrano izay nanany tontosany fiarabana natratry ny taona vaovao io maraina io. Tato-baovao ny Germain no menjanary sy Taiziniana Atrandi. Tsy misy afa-tsy ny firaisan-kina ihany no ahafahana manova izao zava-misy iainan'ny malagasy izao. Ilaina ny fahatongavana maro rehefa fotoam-pivolona toy izao saingy ny firaisan-kina amin'ny fanatanterahana ny asany tena zava-dehibe hoy ny bureau politika tiako Madagasikara nandritra ny fampiarabana noho ny taona vaovao ho an'ny tima Atsimdrano. Manana adidy goavana manoloana ny baiko pitolomana omeny vondrona politika firaisan-kina sy ny filoha Ravalomanana isika hoy Julien Andriamorasata nisy olo tena ny filoha Marika Ravalomanana tamin'ny ity fotoana ity. Tena andraikitra lehibe zany ary andraikitra mafonja andraikitra goavana afaka akaiky samby fotoana zao ny fiatrehantsika zany fifidianana législative zany tadio tsara fa zato mahery angeny district ametrahany ty plateforme ty candidat zay tsy tsika rery fa reo le parti politique ao anatin'io
sorana be dehibe nareo tonga maro dia maro tahako zao tena be dehibe nareo eto izany dia manambara fa mirahina tsara ty vahoaka ny Atsimondrano ty mankahirana ny tenako ary teny izay zany no avy amin'ny président hoe amin'ny afiso tsara amin'ny firaisan-kina iatrehantsika zao zavatra maro antsika zao eto amin'ny firenentsika. Dingana voalohany amin'ny fanehoana firaisan-kina no atao androany ary tsy maintsy arahintsika rehetra asa izao zava-misy izao satria tanjona ny andrombaka ny maro anisa eny anivony anteny miram-pireneny ho hiatrany ny fanazavana. Mampiongona antsika ary maneho sahady ny fahavonona antsika hiatrika sy anondry tolona izao fahavorintsika marobe izao. Tsara no manamarika fa naninona tokoa moa ny antoko tiako Madagasikara indrindra no tapa-kevitra fa handray anjara amin'ny fifidianana ho avy. Tapa-kevitra ny antoko tiako Madagasikara satria tsy avelantsika ho viravirain'olona ity firenentsika ity. Tsy avelantsika ho tantely afadrakotra ny arem-pirenena eto Madagasikara. Ka mila olona samy joro toy isika ampikatroka tiako Madagasikara ho an'ny firenena malagasy. Koa mino fa ianareo rehetra izay tonga eto dia hiara hijoro hiarakisika anovany ty firenena ty tompoko lasy tompoko vavy. Ny fifanomezantsika tanana izay ao anatin'izay firaisan-kina antsika menakavy zay no tena zava-dehibe indrindra. Noho izany dia manentana antsika tompona andraikitra tsirairay itsika ampikatroka tiako Madagasikara tsakanavaka ny hitondra sahady amin'ny asa fanentanana amin'ny faritra rehetra izay misy atsika any amin'ny fokotany, any amin'ny secteur, eny amin'ny commune ary atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano dia samy mandray ny andraikitra izay tandrify atsika ahafahantsika mandray antanana amin'ny hoavin'ny firenena. Fanamby apetraky ny tima Atsimondrano ny anao podro amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Samy nandray io toromarika io ireo mpikatroka fototra androany. Isy noho izany ny fametrahana ny ratsamangaiky ampanara-maso ny fifidianana isaky ny fokotany araka ny toromarika. Fa mbola matanjaka ny antoko tiako Madagasikara amin'ny distrikana Avaradrano indrindra fa ny ao amin'ny commune Ankadikely Lafy miantso ny mpikatroka tima mba haka ny kara-pifidianana eny anivon'ny fokotany sy anamarina izay anarany ao anatin'ny lisy-pifidianana izay ny solombavam-bahoaka Jerry Randriambolaina raha nandray fitenenana nanoloana ireo mpikatroka tima ao amin'ny distrikana Avaradrano. Yasina Andriamalala sy Manoro Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay. Ao anatin'ny famondronan-kery tanteraka ny tima Avaradrano amin'izao fotoana izao hanamafy ny tanjany izay efa nanana ny Atriniel. Araka izany dia ao anatin'ny tanjany tanteraka ny antoko ary manamafy izay tanjany izay eny anivon'ny fokotany ireo mpikatroka eny fotony amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Ho an'ny distrikana Avaradrano manokana aloha zany dia efa nandeha mandritra ny fotoana nanomboan'ilay dynamisation reny ny fitetezana ny commune maromaro. Fa ho anay manokana eto Ankadikely Lafy zany dia efa mipetraka ny tarika isam-pokotany ny ataontsika hoe président fokotima zany ao anatin'ny fokotany 12 ary efa isan'ny miasa tanteraka zareo ao anatin'izay. Ny anay moa misy rafitra manokana zany ny anay ny eto amin'ny comitima Ankadikely Lafy dia le hoe misy fokotima fa misy mivakiparitra. Reo zany tena mitakosina ny amin'ny tena base mpiambana ny fotony mihitsiny. Dia reo no manome an'le mampakatra an'le vaovao rehefa avy eo manome na ny statistika na ny information na izay zavatra mitranga any fokotany rehetra zany dia miakatra aty aminay. Ary isan'ny tena miara-miasa akaiky amin'le comitim reo profon'izany dia ny zavatra natao androany satria ny rahana ny asa akaiky tamin'ny fokotima fikarakarana zao fampiarabana na tratra ny taona vaovao teto Ankadikely Lafy. Akatoko ny fifidianana zao moa tsika miverina ny fanentanana andray anjara ny fifidianana antsika dia miainga amin'izay zany ny action voalohany atao zany fanentanana eny amin'ny fokotany mihitsiny hijery aloha hanamarina ny lisy-pifidianana. Teo moa zany nisy ny ralina dia efa nisy ny fanentanana ny olona hisoratra anarana. Dia zao indray efa miverina aty aminay dia lisy-pifidianana dia manentana mpikambana sy ny olona manodidina indray zay zao amin'ny alalan'ireo vakiparitra ireo anamarina izay lisy-pifidianana izay. Eo zany zao ny fatoana avy eo moa aorianan'izay dia hiandry ny toromarika manaraka amin'izay hoe ahoana amin'izay izay tokony hampandaniana ny kandidata tokony toanana ao anatin'izay fifidianana izay. Fifidianana akaiky vahoaka no atao
tanjona ny anana ny antokolombôfidy manakaiky vahoaka mba azahoana maro anisa eny anivo ny anteny mera-pirenena. Manoloana izany dia miantsony rehetra izay fentoana aka ny kara-pifidianany sy isoratra ary anamarina ny anarany eny anivony fokontany ny solombavambahoaka Jerry Andriambolaina. Mbola fotoana ahafahantsika misovatra anarana sy manara-maso manamarina ny anarantsika anatin'ny fifidianana izao. Ny antony dia na efa tao ary ianao dia mety tsy tafiditra ao indray. Dia alohantsika mirodorodo manatona ny fokontany eny mbola manamarina ny anarantsika sy mijery ireo namantsika na anday aman-drenitsika na ny fianakaviana ihany koa. Dia tsika ihany koa mbola mety misy tsy nakany kara-pifidianana satria hoe tsy fiditsika teo. Dikan'izay zavatra izay mbola azo alaina ihany koa reny kara-pifidianana reny any amin'ny fokontany misy antsika any. Eo ihany koa mety tsy nahazo kara-pifidianana rehefa atsorindrinatsy afaka mifidy koa ianao na avy anaty lista ny anaranao ka tsy nahazo kara-pifidianana renao dia afaka mifidy. Totosa androany moa ny fampiarabana no ny taona vaovao teo amin'ny komina Ankadikely Ilafy izay notrony député Jerry Andriambolaina ka fenipoka ny efitrano nanaovana izany izay manapirofo fa mbola matanjaka ny tim ao avaratrano. Mibaby ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra ny malagasy miakatra ny vidim-pianana omena ny vahiny tany manjaka izay tsy izy ny tsy fandriampahalemana izay mampikolay isan'andro sy ny maro hafa tsy voatanisa miaina mivantana izany ireo vahoaka izay sokajiana ho madinika kanefa no tambatambazana sy mbola ho tambatambazana indray amin'ny fampielezan-kevitra ho fifidianana ho avy eo. Mila mandray andraikitra sy mahay mifidy ny rehetra raha tsy tianeny indray ao aorianao indrindra amin'ity fifidianana manaraka ity. Tati-baovao ny avitra Solondrabe sy mbola afa-tsara. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-bary tonga hatramin'ny 2 ariary ny iraikapoka ny bialanana, 2 ariary no mihoatra kosa no an'ny taondrenivohitra. Miakatra manaraka izay kosa ny vidin'ny legioma sy ny sakafo ary ireo kojakoja ilaina andavanandro. Olana iray hafa ihany koa ny fifanenjanana amin'ny aditany manerana nosy. Vao tamin'ity herinandro ity 20 hektara ny tany nesorina amin'ny roponina tetsy Andotapenaka. Misy ifandraisany amin'ny fifidianana izay tsy natao mangarahara izany rehetra izany raha ny fahitan'ny mpandinika raharaham-pirenena azy. Novidina ny malagasy fa tsy navelan'ny fidy malalaka ka naovan'ny mpitondra izay tiany atao rehefa azon'ny seza. Rehefa manjaka zany ny corruption électorale mandisy ireny fifidianana reny dia dikan'izay zany tsy maintsy misy ataoko hoe entre guillemets mafy loatra ilay teny koa resaka valifaty zany ataon'ilay candidat amin'ireo olona izay nitambazany vola zany zany hoe tsy ahitana redevabilité mihitsy. Zay mahatonga ny olana mahakasika ny resaka fananatany ny voalazanao teo misy ihany koa ny resaka nde ataoko hoe fiakarany vidim-bary zany amin'ny faritra sasany eto Madagasikara satria ny fitondram-pandrakana zany dia ao anatiny zay fampelezan-kevitra zay tsy le tena zavatra nde ataoko hoe mitouché ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny zany mivantana no tena lahara-pahamehana zany fa fetsefetseny ao anatin'izay ataoko hoe fanambazana vola zany sy ireo t-shirt maro samihafa zany mandritsy ndeny fampelezan-kevitra moa zany na campagne électorale reny hita. Profo mibarabarany tsy fijeren'ny fanjakana ny marariny vahoaka ny tsy fananganana ny sekretera-panjakana izay nambara fa ama manokana ny olana ara-tsosialin'ny mponina. Mila mailo ny rehetra noho izany manoloana ny fifidianana ifandimby satria hitoetra ny fanambazana sy ny fampanantenana ataon'ireo mpanao politika. Raha ohatra ka à l'échelle nationale izy teo dia ity zany à l'échelle districale. Dikan'izay zany ireo olona any amin'ny distrika zany dia mety ho sarosarotra ny ataoko hoe hi-influencer an'ireo mpifidy na koa électeur eny anivony zany distrika zany satria azadiny fa tsy ny fitondram-panjakana zao ihany no manana an'izay ataoko hoe ejika eny anivony zay distrika zay fa betsaka ihany koa ireo mpanao politika zany na antoko politika zay ataoko hoe manana vina mpiara-monina zay mazava tsara zany ary azo anterana zany hisolotena ireo vahoaka ireo eny anivony zany assemblée nationale zany ka tsy maintsy olona zany zay ataoko hoe mahafantatra ny distrika no tena hiantefana le safidin'olona zany amin'ity ndray mitoraka ty. Maro ny vary mangatsiaka andrasana amin'izao fitondrana nampanofinofiny malagasy izao. Eo ny olan'ny Jirama, ny lalana izay nolazaina fa tsy azo hanina, ny sehampiariana potika tanteraka raha tsy teny afa-tsy ny lavanilina. Lasa verezana amin'ny fanodikodinan-tsaina samihafa ny rehetra mba handrakofana ny tsy fahombiazana rehetra ataon'ny mpitondra.
Sendra fitondrana manao trampody ny vitan'vavy Madagasikara ankehitriny ka lasa mahantra sy potika fananana hoy ny mpandinika ny raharam-pirenena Dr Inias Randriamamizafy. Raha mbola tsy misy ny politika mazava hitondrana ny toe-karena dia ho toy izao foana ny firenentsika hoy hatranyity mpandinika ny raharam-pirenena ity. Mibaribary ihany koa fa tsy manana traikefa amin'ny fanarenana ara-toe-karena ny mpitondra fanjakana raha ny zava-misy tao anatin'izay 10 taona mahery izay nojerena raha ny fanazavany atrany. Fanadihadiana nataony Germaine Menjanary sy Taiziniana. Talohan'ny taona 2024 mbola nitazona ny laharana faharoa amin'ny indostria taty amin'ny ranomasimbe Indiany Madagasikara ka Antsira be sy Moramanga no isan'ny nampisongadina tamin'izany. Ankehitriny anefa tapitra potika sy nikatona avokoa ireo indostria nampalaza ireo toerana roa ireo. Vazaha Kringy ireo no niantsony malagasy taloha ny Réunionnais sy ny Seychellois tonga teto ny karamany kapafary tamin'ireo orinasa nampalazantsika ireo tamin'izany fotoana. Saingy ankehitriny na ny abeny mofo gasy hoanina sy ny kafe sotroina isaky ny maraina aza miomey manoloana ny farim-piaina ny malagasy noho ny fahantrana lalina. Ny mofo gasy zany ngeza be taloha fa raha mijery mofo gasy zao ianao dia mamparahirana fa zay tadidiko ny resahako hoe niara-ny ainga tamin'ny famarana tamin'ny kilao ny voka malagasy sy ny Mauritiana sy zanatany frantsay rehetrarehetra. Fa amin'izao fotoana izao ny Mauritiana sy ny Ivoiriana sy ny namany mandanja amin'ny taonina fa ny Madagasikara tsy kilao tsony fa niaina amin'ny garama ary na ny kapoka nazatra anazy ara lasa madikoa. Zany ange fantrana mangitsokitsoko hoe i Madagasikara ho an'izay tsy mahafantatra no parc industriel de l'Océan Indien. I Madagasikara nanana industrie betsaka indrindra taty amin'ny ranomasimbe Indiana sy taty Afrika Atsinanana sy tamin'ny zanatany afrikanina rehetrarehetra, zanatany frantsay afrikanina rehetrarehetra. Ohatra tataraiko aminareo zany io faritry Moramanga io nisy usine ficulerie nisy folo mahery. Antsira be zany deuxième ville industrielle de l'Océan Indien. Moramanga troisième ville de l'Océan Indien tamin'ny resaka industrie. Nampalaza Madagasikara izany secret zany ho an'izay tsy mahafantatra zay tany amin'ny taona 20 andehanao BBC dia nanana safidy zay hoe hiditra ho mpiasa ny secret ve ka ianao manao BBC dia manao concours ianao ka raha afaka tany ianao dia mianatra ny teknika rehetrarehetra tao amin'ny secret aloha ianao mivoaka avao anao technicien supérieur atao raha tenao na mivadika ingénieur afa ianao tonga dia mpiasa tao. Misy an'izany angy secret ny tamin'izany fa zao izy politika tsy misy fa dia inona sisany misy eto Madagasikara ny omezany gasy ny Mauritiana io ny Réunionnais Seychellois tonga teto Madagasikara manao travail saisonnier tamin'ny fikapana fary dia nataony gasy hoe Vazata Kringy ny omezany mihitsy. Fa amin'izao fotoana izao ny zanaka malagasy no lasa andevona zao ny France any Seychelles any Maurice zay tsy vitany andevo any amin'ny varotena tsy haiko na imaleo na lolo nanao an'lira tonga tamin'ny botro lekomba tonga maly riva tao majanga dia nanalaka rano vavaka mafy ny fianakaviany ny mezany gasy reny. Fa amin'izao fotoana izao tanora malagasy vavaka gasy firy ny mandeha makany Komoro any tratra any voaroka sasa mivarotena nefa madika tanteraka mihitsy ny zava-misy. Tsy fahaiza mitantana no mahatonga ny gasy ahantra toy izao. Tsy misy fandrosoana izany eto fa fiemorana no niainana tato anatin'ny 10 taona mahery. Raha ny toe-karena hatramin'izay no ampitahainy ho iatrany ny fanazavana. Niara-ny ainga tamin'ny fanamboarana lalana angamba anao ataoko hoe 10 km goudron taty andrenivohitra i Madagasikara, Maurice, Seychelles, Komoro sy ireo tany afrikana zanatany frantsay ireo. Fa amin'izao fotoana izao azahoay zany fanamboaran-dalana vitany Côte d'Ivoire sany any Sénégal sy ny sisa fa ny tsikany na ny RN7, RN6, RN4 vita aza potika ny lalana goudron vadika lalatany sy lalapotaka. Ny Etretananarivo 67 hectares itsy dia nataoko mihitsy commune rurale 67 hectares fa na ny lalana any ambanivohitra be aza mbola tsara nefa capitale. Niara-ny ainga tamin'ny 2 chevaux ny taxi ville nisy teto Madagasikara sy tamin'ireo firenena afrikanina Maurice, Seychelles, La Réunion ireo ary bus ngeza be nisy tamin'izany fibatasy antafita. Aiza hoaiza misy atsika zao ny tena mampaleo dia zao na ny taxi fitateram-bahoaka eto amin'ny ville lasa bajaj fa ny tena mampaleo lasa bisikileta posy bisikileta mamenatra sy mampaleo zany hoe posy bisikileta no fitateram-bahoaka anatin'ny capitale anao. Ny olona nefa lasa makatsy Maurice ianao la Réunion fa mivadika limousine ny azy ny taxi ny bus bus farany raitra fa ny anao miverina bisikileta. Ho an'ny Inias Randriamamizafy dia isan'ny vahaolana ialana amin'izao olana tsy fahaiza mitantana izao ny famenona ny solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kiny eny anivony anteny miram-pirenena iovan'ny fiainan'ny malagasy
raha mahay misafidy ny osolombavany amin'ny fifidianan'io izy ilentika lavitra noho izao kosa raha toka diso safidy. Fa nitaraina tamin'ny mpanao gazety ny reny Andre Tongarivo fa marary mafy any amponjany izany any amin'izao fotoana izao. Nampita vaovao antsoratra ihany koa ny mpisolo vavasy fa nivadika ho fanenjehana azy eny anivon'ny sampana fikarohana heloka-behivavy eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena ny antso nataon'ny fianakavian'ny olona narovany. Tato-baovao ny Asin'Andre Malala sy Mano Rendre Malala. Ratsy ny teo-pahasalamany Andre Tongarivo izay voatana amponja any Meritsaatosika amin'izao fotoana izao. Raha ny fampitambavao antsoratra navoaka ny mpisolo vavazy dia nivadika ho fanenjehana azy eny anivon'ny sampana fikarohana heloka-behivavy eo anivon'ny Zandary indray nisetry ny antso nataon'ny fianakavian'ny olona arovan'izy ireo. Nanamafy tao anatin'ny fampitambavao ireo mpisolo vavazy fa mihevitra izy ireo fa tsindry ateraky ny andraikitra sahan'ny olona miady amin'ny olona arovany dia sakana tsy voan'ny marina sy tsy ahitana ny rariny koa miantso ny tompon'andraikitra isatsokajiny izy ireo ijery akaiky ity raharaha ity ary ampitsahatra ny tsindry miatra amin'ny fitsarana. Fantatra matsy raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ny reniny fa marary mafy ary tena atahorana ny ainy Andre Tongarivo. Porofon'izany zavanitranga tao amponjany Meritsaatosika androany raha nanao fanadihana ny manam-pahefana. Androany sabotsy tonga tany amin'ny fonjany Meritsaatosika ny gendarme mikasanao fanadihana ny Andre Tongarivo fa misy fitoriana vaovao nataony Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy dia rehefa tonga tao zany ny mpanao fanadihana dia tera-tsempoka i Andre dia safotra dia tsy nahatsiaro tena izy. Zany manam-porofo fa ao anatin'ny tsy fahasalamana mihitsy i Andre amin'izao fotoana izao ary soseroma mihitsy ary izy koa tsapanay fa tena efa mihoatra ny sangy mihitsy ny zavatra izay miatra amin'ny i Andre amin'izao fotoana izao satria karazana acharnement no mahazo anazy dia mangavy izay mba hijery manokana ny situation satria tena tsy manaja ny zon'olombelona intsony ary mila hanaraka ny ainy mihitsy azy ka mangataka izahay fianakaviana tompoko mba hijery akaiky azy ny fitsarana mikasika ny momba azy ny amin'izay fanenjena sy fitoriana azy zay efa any amponja no mbola arahana gendarme ihany koa hoe misy fitoriana vaovao miatra aminy tompoko dia tsy fantatray le fitoriana fa henokaikinay fotsiny hoe nanao dénonciation calomnieuse olona any amponja ve tompoko dénonciation calomnieuse ahoana moa no ataony any fa entina anmbana saina n'le zanaka iny fahalalako azy aloha raha ho anareny manokana. Mangataka araka izany fianakavian'ny Andre Tongarivo mba anajanonana ireo atsonjay miatra aminy. Mielohan'izy ireo ihany koa ny filalaovana ny fitsarana sy fampiasana azy ho famitehan'olona. Mielohan'izy ireo ihany koa ny fifofona ain'olombelona raha ny fampitambavao antsoratra navoaka ny mpisolo vava androany. Fandroan-kosa no nankalazany vehivavy HVM ny andro natokana ho an'ny fampanajana ny zon'ny vehivavy. Ny sokatra ho an'ny daholobe araka izany fohy be toeran'izy ireo teny Andraharo, toerana izay nanaovana ny famaleabelan-kevitra samihafa. Mila omena fahalalana sy fahaizana ary apetraka amin'ny toerana tokony ho izy sy misy azy ny vehivavy na eo anivon'ny tokantrano na eo amin'ny politika. Hoy ny filohan'ny vehivavy HVM raha niresaka tamin'ny hafitra Solondraibe sy mbola avatsara. Tombona traikefa fanamafisana ny fahalalana sy ny fahaiza-manao an'ny vehivavy ireo no mpanany fanamariana ny valomaritra ho an'ny vehivavy HVM. Ny maraina teo nanokatra varavarana ho an'ny vehivavy rehetra tsy hanavahana tetsy Andraharo izy ireo noho ny fahatsapana fa tsy ampy ny lafi ny fanabeazana sy ny sehatra ho an'ny vehivavy eto amintsika. Le antso nataonay androany antso mivelatra ho an'ny rehetra manamarina zany angamba ny BDP ny toko politika tonga teo nisy ONG nisy société civile anatrika teo satria appel offert à tout le monde le izy ny antony le nanaovanay le izy conférence natao androany satria zahay zany miala amin'le hoe resaka carnaval tsy ratsy ny carnaval miala amin'le resaka hoe fetifety sy satria fampianarana ny tsy ampy eto amintsika dia ny zava-nisy teo zany fisarana traikefa ho an'ny vehivavy tsy natokana HVM marery ihany iazana mba ho ampiakarina zany lenty lentan'ny vehivavy au niveau politika
na ny fiainandavanandro zavatra efa mazoto milomana anatin'ny politika ny vehivavy malagasy ankehitriny mila tosika sy fanohanana avy amin'ny rehetra hatrany any izany manana ny anjara biriky azo entiny amin'ny fampandrosoana ny firenena izy ireo ny vehivavy raha teo no marano isa eto amin'ny firenena raha navoadinika ianareo a maromaro ny vehivavy misehatra amin'ny resaka politika tsy ohatran'ny taloha ny toerana misy ny vehivavy matetika ambonimbony foana hafa ihany misy ny vehivavy a toy izay hoe lehilahy rery ihany eo anatiny eo andramo tsisy vehivavy eny zavatra ataonao fa tsisy zavatra mandeha amin'loany manakevitra ny vehivavy fa hoe ny fomba famohanana azy angambany a manahirakirana dia mbizao zany mba atao ampitoviana ny lenta hoe mahavita koa ny vehivavy a diso be le hoe miady zo tsy hoe le zo ny diso a fa le hoe hitovy zo amin'ny lehilahy tsy hitovina ovinana zo ny lehilahy sy ny vehivavy tanjona goavana ho tratrarina araka ny fanazavana ny ametrahana ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny sehatra ny politika amin'ny alalan'ny fahaizana sy ny fahalalana azo eritreretina ihany koa ny fahafahan'ny vehivavy hitondra ny firenena atsoatsy fa tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho any izy ny vehivavy omaly varomaritra ihany koa ny vehivavy mpikambana ao amin'ny tsiko Madagasikara Ambatondrazaka dia be manamakivaky ny tanàna nanamarina izany na raha ny fanentanana maro samihafa nanamafy ny firaisan-kina ny vehivavy any amin'ny faritra loatra ary indray anjara mavitrika ihany koa amin'ny raharaham-pirenena ny Andriana Arvony mpanao gazety ny MBS any Ambatondrazaka no mitatra izay vaovao izay anisan'ny navitrika tamin'ny fanamariana ny andron'ny vehivavy eran-tany ny ndrebavilanitra tiako Madagasikara eto amin'ny faritra loatra indrindra ny tetenivon'ny renivohitry ny faritra manana anjara ndraikitra eo anivon'ny ankonany sy ny firenena ny vehivavy karariny loatra raha nampiseho firaisan-kina amin'ny vanim-potoana iray toy izao fa nanamafy ny amin'izay tokony anamafisana ny firaisan-kina izay indrindra ny mpiara-mandrindra ny fikambanam-behivavy tiako Madagasikara eto Ambatondrazaka Maître Vanille hoaniny zany fankalazana ny andro an'ny vehivavy a dia sorana bebe isika mpikambana vehivavy mpikambana tiako Madagasikara eto amin'ny district Ambatondrazaka dia manentana antsika hatrany mba hanohy ny firaisan-kinantsika ary hitazona hatrany ny toerantsika ao amin'ny sehatra rehetra na amin'ny ara-politika na ara-sosialy sy izay rehetra komizatsika mila mivonona amin'ny fandraisana ndraikitra eo anivon'ny fitantanana ny firenena ny vehivavy tiako Madagasikara ary diraina ny fahamaroan'ireo ndriambavilanitra tiako Madagasikara tamin'ity fanamariana ny valomaritra ity hoy Ramatoa Tina izay mpiara-mandrindra ny fikambanam-behivavy tiako Madagasikara atao anatin'ny distrika Ambatondrazaka miarabantsika vehivavy rehetra natraotran'izao valomaritra zao fa andro natokanao antsika tokoa ty andro androany ity hoe vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso dia misaotra antsika be dia be vehivavy tiako Madagasikara nandray anjara tao anatin'ilay filaharana tamin'ity andro ity dia engany mba hitoy hatrany ny fankatiavantsika anatin'ny tiako Madagasikara andray anjara mavitrika antsika eto amin'ny firenena izay zavatra atao rehetrarehetra dia mazoto hatrany antsika hanao zavatra tiana ihamo ny mampafantatra fa dia tsy latsa-danja noho izay hetsika nisy teto Ambatondrazaka izy ihany koa no niseho tany amparafaravola eo amin'ny vaovao mahakasika ny finoana kosa indray dia notendreny Papa François ho évêque vaovao ny Miarinarivo i Monseigneur Rakotoarso Jean-Claude vicaire général ny Tsoromandide no sady tale national ny œuvre pontificale missionnaire ankehitriny teraka ny 4 oktobra tamin'ny taona 2017 tao Tsoromandide Monseigneur Rakotoarso Jean Olivier no masina ho diacre tao amin'ny cathédrale Notre-Dame de Bon Remède ao Tsoromandide ny taona 2017 ny 7 aogostra 2017 kosa izy no nohamasinina ho pretra tao amin'ny paroasy Masinda Jean de Mata Tsarasy na Tsoromandide ihany maro ireo fianarana sy fiofanana noratoviny taorinina azony ny diplôma baccalauréat tamin'ny taona 7 ny taona 7 izy no nahazo ny diplôma baccalauréat amin'ny théologie tao amin'ny Institut catholique de Madagascar ny alohany nahazony ny diplôma maîtrise en théologie ny taona 20 ny taona 20 hatramin'ny 20 nanohy ny fianarana droit canonique tany amin'ny université pontificale urbaine Rome ary nahazo ny diplôma licence en droit canonique
tao amin'io université io monseigneur Rakotoarso ny taona 424 avy eo dia nahazo ny doctorat en droit canonique ny taona 424 ankoatra ny efa navikera azy tao amin'ny cathédrale sady taleny foyer d'éducation Tsiromandidy ary ny taona 7 efa vikera ny district Anandrano Madio ny tena ny tamin'ny taona 8 hatramin'ny taona 2024 no makaty dia vikera général ny diocèse ny Tsiromandidy sady tale national ny OPM Madagascar ary mpikambana amin'ny tribunal interdiocésien d'Antananarivo i monseigneur Rakotoarso Jean-Claude raha tsy aivony tao aorianany fametitra ampialany monseigneur Randrianarso Jean-Claude ny volana Jona 2024 dia monseigneur Rahary Lamboniaina Fabien eveka ny Morondava no nitazona vonjomaika ny fitatanandrara apostolika tao amin'ny diocèse Mianarivo ary dia izao nahazo eveka vaovao izao. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny kolontsaina kosa indray no izantsika ny fampalaram-baovao mitombo anisa ireo olona mivoy ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy sy ny fidiovana ny 12 Martsa araka ny tapaky maro asehaka n'Antananarivo sy ny manodidina ny fizarana ny Afi-tsy maty ho fanilo miampita iantsenana ny taona vaovao ny alatsinainy ho avy izao. Entitra kosa ny fepetra rehetra ho andreo anjo ihany Mahamasina ilanonana mandritra izay fankalazana ny taom-baovao malagasy izay. Tato-baovao ny Afitra Solondraibe sy mbola avatsara. Tato anatin'ny atelona filaharam-be ny teny amin'ny toerana ny zarana ny fidiovana ho an'ny fitsenana ny taom-baovao malagasy. Lanjara omaly ireo fidiovana 735 alina nomanina. Pirofo fa mitombo ary miamiverina tsikelikely amin'ny fanomezana asina ny kolontsaina malagasy rehetra. Tao anatin'izany ihany koa no nanadiovana ny Teto Mahamasina akaiky ny kianjan'ny baskety hitsenana ny taom-baovao. Tamin'ny herintaona 7 alina fidiovana no nizarainay nandritra ny herinandro mahery. Tamin'ity 3 andro monja no nizarana an'izay tsy nisy intsony le fidiovana. Zany hoe tena nitombo be dia be mihitsy zany olo mbola hitanareo reo filarana be eo avelany reo dia voatery atoronay fotsiny zany izy hoe reto ny fidiovana fototra dia reto ampiasaina fa nozaraina tsy misy intsony fa tena enjana be zany le fitombo le vahoaka tamin'ity ary zay indrindra no anisany nahatonga anay mahafaly le izy mahafaly satria hoe gasy tonga saina miaina makalaza miombona manaparitaka ho an'ny taranaka. Ny maraina teo nametrapetrahana sy ny zarana andraikitra mikasika ny fanaparitana ny Afi-tsy maty Tetsy Mahamasina. Teboka 50 no izarana izany ho an'ny rahampitso ny zahanananika Antananarivo sy ireo tanàna manodidina azony rehetra misitraka ny Afi-tsy maty ny nandaminana izany. Manomboka amin'ny 900 hatramin'ny 700 sasany alina no akana izany amin'ireo fiara misy saina famantarana. Hatrany amin'ny farany lavitra takatray amin'ny Antananarivo zany lo hatrany Mahintsy, Meritsetosika, ny any Manjakandriana sy ny tariny any zany dia tena hoe mbola nasiana teboka foana izarana ny Afi-tsy maty hoe Mengery amin'ny rond-point Ambohimakakely zao misy, rond-point Ambohimanambola misy, eo amin'ny domaine misy, rond-point Fiadanamanga, Sapana amin'ny Mery-Manjaka, ny ery amin'ny Tsenanalaka misy Fianorivo, ny ety amin'ny boulevard Namontana, ny ery amin'ny rond-point Madinoxa 67, Sapananambotro Manjaka, Sapanandrano Tapana, ny ery amin'ny Sarimasina Ivato, tena feno zany fa 50 manodidina eo izy hatramin'ny eto anivon'ny tanàna zany. Reny moa zany ny partahan'ny olona tsirairay avy mandray an'izay Afi-tsy maty zay mba hoendriky ny fahazavana, ny afo manilo ny taona, Andriamanitra izay mita, ny afo fandevonana manala ny ratsy rehetra. Araka ny favoalaza dia eo amin'ny vavahady fahatelo ampitan'ny fianarana mpitsabo no fidirany rehetra manomboka amin'ny 10 ora rahampitso. Entitra ny fisavana sy ny fanaramaso amin'ny alcool isin'ny filaminana mandritra ny lanonana rehetra. Manomboka amin'ny 10 zay mampiditra olona ozy amin'ny 2 eo dia efa raikitra ny korana miaraka amin'ny mpanakanto be dia be. 50 isa manodidina eo ny tarika mpanakanto, mpanao vakodrazana, mpaneho ny anitra nentin-drazana, mpilaza ny vokatry ny tany, mpanataleta maro samihafa ho avy eto amin'ity toerana ity any amin'ny 900 any dia raikitra ny fanaovana ny arendrina sy fizarana ny Afi-tsy maty dia lasitsika menakavy manao arendrina manodidina amin'ny Mahamasina dia rehefa vita zay dia miverina ato isika miara amin'ny korana manao ny tsy mandromandro mandramaraina. Latsinainy maraina any amin'ny 9 sasany any efa mieritreritra hoe efa hanao tatao zahay mandeha ny tsodrano sy ny fafirano fandraisam-pitenenana raha vita zay dia mandeha ny hira gasy tompoko satria izay tsy voky anina omena hanatra. Hatramin'ny nanoratana ny vaovao mbola tsy nisy ny filazana fa andro tsy fiasana ny alatsinainy 12 Martsa voatoa ny fankalazana ny taom-baovao malagasy araka ny fangatahana ireo mpandala ny fomba nentin-drazana. Ankilan'izay kosa dia andrasana ny fanombohan'ny Ramadan ho an'ny filoana Silamo.
fa mila fikarakarana manokana ny fomba fitezana ireo zokiolona na ara-pahasalamana na ara-toe-piaina. Azo atao asa fivelomana tsara ihany koa ny fikarakarana azy ireny. Anisany asa hitadiavan'ny Eropa olona betsaka indrindra izao. Antony mahatonga ny solombam-bahoaka Tojosoa Andriamampandry manome fampiofanana ny tanora androany. Iasana Andriamalala sy Mano Andriamalala. Efa marefo ny zokiolona ka tsy mitovy amin'ny fikarakarana sy fitaizana ny fikarakarana azy ireo. Sarotra kokoa ny mitazy zokiolona ary tsy ny rehetra no afaka manao izany. Hoy ny manam-pahaizana manokana momba izany. Entompoko ny zokiolona tena mila fikarakarana manokana satria miova araky ny vanim-potoana iainany ny toe-tsainy ka izay no mila fanohanana be eo aminazy, indrindra ihany koa ny fahasalamany dia izay miova araky ny taonany izay dia eo izy tsy maintsy mila mpanohana tanteraka. Ny tena ampianarina ato dia ao anisan'izay ny hoe fanasana, anisan'izay ny hoe ahoana ny batana azy, ahoana ny atao raha olona marary no karakaraina, zokiolona marary no karakaraina, dia ireny rehetrarehetra ireny misy fitsipika tsy maintsy hajaina mba hisorohana ny mety ho aretina vaovao indray ny tsy fanajantsika n'ilay famadihana, ny fanohanana azy ara-tsakafo hoe amin'izao fotoana izao maro. Maro ireo firenena-dehibe mitady mpitaiza zokiolona aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana sy firenena sahirana tahaka ny Madagasikara ka maka tanora hiasa hitaiza ireo zokiolona any aminy izy ireo. Ho fanosihana ireo tanora hivoatra araka izany no antony nanaovan'ny député Tojosoa Andriamampandry ny fanomezana fiofanana azy ireo androany. Somary vohitikitika ny zokiolona ao anatina fiarahamonina amin'izao fotoana izao nefa tsy toy izao isika tanora ny olona rehetra na lahy na vavy raha tsy teo ireny zokiolona ireny ary fantatsika rehefa mandeha ny taona dia osaosa izy ireny dia ohatra misy izany ny fanelikilihany ny fianakavinana ny fiarahamonina azy dia amin'io izay zany dia ilaina izao fanafana izao mba afahana mikolokolo azy ireny indrindra fa miresaka tohana ara-pahasalamana hoe mba ho salama izy ireo zany dia ahoana ny fomba atao mba afitrika foana izy ireny ary mba ho salama izy ireny zany ny ray izay. Io koa zany dia ny fanohanana azy amin'ny resaka ara-tsaina satria rehefa melehibe ianao dia ohatra ny hoe mandeha lavitra ny saina dia ampina izy koa zany amin'ny resaka izay fisainana sy ny toe-tsaina izay ary koa ny resaka ara-panahy. Dia misy teknika zany maro ahafana zany mitaiza sy mitsabo ary mikolokolo zany reny zokiolona ireny dia izay zany anisan'ny ilaina izao fanafanana izao farany dia maro ny firenena any ivelany indrindra fa ny firenena namandroso izay mila zany izy aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana izay mahay manokana momba reny fanolokolokona sy ny fisaboana ny zokiolona ireny. Dia ho an'izay olona zany na tanora io na lehibe zany ka mieritreritra manam-pitan-dranomasina hiasa dia anisany atoray lehibe zany izay fahaizana mitsabo sy mitaiza ny zokiolona zany. Nanomboka androany ihany koa moa ny fampianarana teny allemand ho an'ny tanora tao anatin'ny boribory-tany fahenina raha toa ka mbola mitohy kosa ny fampianarana teny anglisy izay nanomboka tamin'ny heriny androany. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia mpifidy mahery ny 7 tapitrisa no hiatrika ny fifidiana solombam-bahoaka mialohan'ny fotoana rapitso tao aorian'ny fametrahampialan'ny praministra sosialista Antonio Costa tamin'ny volana novambra lasa teo. Ny farana Omalzoma tao Lisbonne moa ny famorim-bahoaka sy ny fampelezan-kevitra nataon'ireo antoko telo mpifanandrina. Fanadiadiny Ando Miaratina sy Mathieu Princy. Il est le favori pour succéder au Premier ministre socialiste démissionnaire Antonio Costa. Voantso fidiny Portugais amin'ny fifidianana solombavambahoaka mialon'ny fotoana rampitso alahady taorian'ny fametrahampialan'ny Premier ministre socialiste Antonio Costa no ny fiahihina amin'ny resaka kolokolo ny volana novambra lasa teo. Mpifidy 7 tapitrisa mahely no andrasana andro tsabato amin'ity fifidianana ity. Ankoatra ireo, afaka mandray anjara manatanteraka ny adidiny ihany koa ireo Portugais enety sy iray tapitrisa monina ivelan'ny Portugal amin'ny alalan'ny mailaka raha ny famitam-baovao. Raha ny fitsapakevitra farany natao roa andro mialony anatanterana ny fifidianana nataon'ny consul Mark II dia voamarina ny fironana natao anatin'ny volana vitsivitsy. Ny Alliance démocratique na ny AD no tokony andresy amin'ny fifidianana
ary ny avy amin'ny erian-kavanana kosa no tokony azo ny maranisa amin'ny parlemanta. Ny fiara-mitantana misy ny PSD, ny CDSPP ary ny PPM manana salanisa 720 nanatombo 300 amin'ny salanisa azo ny antoko sosialista PS izay manana salanisa 720 raha ny fitsapakevitra atrany. Ny tombo kely araka izany elanelana misy eo amin'ny rotonta. Eo amin'ny lalana fahatelo no misy ny hery politika ankavanana miaraka amin'ny salanisa 800. Fantatra fa efa nifarana izy mateo tao Lisbonne na renivohitry Portugal ny famiriam-bahoaka sy fampelezan-kevitra nataon'ireo mpifanandrina telo amin'ity fifidianana ity. Le candidat du parti d'extrême droite Chega, André Ventura, promet lui de provoquer le plus grand tremblement de terre politique d'Europe en cas de victoire, même si ses chances d'entrer au gouvernement restent peu probables. Ny fandahazana Global News sy ahoana marina ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Damsel Proper no aranao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao. Mankasitraka anao niaraka aminay hatramin'ny farany mamefotoana anao ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.